ny mahakasika ny direction d'AFP zany ao resaka fanodinam-bola tsy fahazavan'ny fitantanana tsisy zany atao hoe transparence ao na ny sora-bola raha tsy ampahafantariny hoe ohatrinina marina vaovy sora-bola ho an'ny direction tsirairay ao amin'ny ministère ny fitsarana tsy omeny dia mampivangongo amin'ny avantage zany hoe tombotsoa ho an'olona zay tsy tokony ahazo an'io zay zany no ataony ao le olona tokony ahazo avantage ndray tsy omeny sasany ary na omeny raha tsy mitovy raha ohatra ka samy chef de service dia samy hafa zany misy école azony anankiray sy ny azony anankiray na ny flotte azony anankiray sy ny azony anankiray fa rehefa olona tiany zany mandeha mangataka fitaovana ao aminy dia mahazo ihany fa misy karazan'olona zany tsy mahazo mamoaka misy tomobily zany misy directeur sasany efa firy andro zany efa firy volana mantsy simba tomobile mba mangataka fanamboarana ao aminy mipetraka eo le tomobile tsisy fanamboarana nefa vao tamin'ny semaine teo izy vao nanao any inona ty nandany 9 millions d'ariary eo fa tsy fantatry ny tegna exact fa environ zany eo amin'ny 9 millions d'ariary eo nagnamboarana fiara anankiray fa maninona ny sasany ndraiky tsy amboarina itsy andagniny mpandrarahany fonja mitaky fiara tsy mahazo nefa izy mahita vola 9 millions d'ariary anamboarana an'io fiara sasany zay fa mipetraka ao amin'ny ministère izay hampiasain'ny olon-kafa dia zay zany mahagaga anay amin'ny zavatra ataony dia nangataka manjary zay ny fehiny hialany io d'AFP fa be loatra zany ny gaba